Manotrany arahaba tompoko raha ny sary azy amin'ny zana-bolana dia misy rindrin-drahona manantona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara izay ampikorotana ny atmosferantsika manerana ny nosy. Azo vahana kokoa araka izany ny oram-baratra any amin'ny ilany atsimo atsinanana sy ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany atao anatin'ny 3 andro manaraka. Ny maripana ihany koa atsakilan'izay dia somary hisy fidinany kely ho an'ny afovoantany sy any amin'ny ilany atsimo atsinanana ny Madagasikara iny. Ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety ahazo orana malefaka ny any amin'ny morotsiraka ny faritra atsimo atsinanana iny. Ny faritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha ny tolakandro kosa indray dia ahazo orana tandrifin-drahona mety arahankotroka indraindray ny any amin'iny manodidina ny faritra Ivadovavy, Fitovinany, atsimo atsinanana, mpakatra ny Taolagnaro ary ny ilany atsinanana ny faritra Moromany, Matsiatrambony ary Iorombe. Andrahona mety hisy any enerjika hisina orana tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny ho an'ny faritra Ivadovavy, Vakinankaratra ary Itasy. Ny faritra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na andrahona vitsy. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 13 degré morotsiraka atsinanana ary manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa tafakatra 5 na 9 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia kosa indray ary dia azo oram-baratra ny amin'ny afovoantany iray manontolo torak'izay ihany koa ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara. Any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany moa dia mety hisy eo ihany koa izay orana tandrifin-drahona mety arahankotroka izay. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko fa araka ny efa mahazatra any amin'ny faritra Isamborano iny moa dia mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany indraindray. Ny vinan'ny maripana amin'ny alarobia izay zao dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana misongadina maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara fa eo amin'ny 5 na 9 degré hatrany any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka, Boeny ary Melaky. Torak'izay koa moa ahafahana tanteraka mihitsy ny andro any amin'ny manodidina ny Miandrovazo sy Malaimbandy. Ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy ary namaranantsika sahady dia somary mikisaka kely any amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny ny orana tandrifin-drahona zany any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava ary Ambatsoa. Mety ahazo orana tandrifin-drahona ihany any amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy ary Fitovinany. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary ho sembanan-drahona azy zay ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Afana be foana any amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny satria mananky eo amin'ny 5 na 9 degré ho an'ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinan'ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Vela matoboko.